Ankafaliana indray toko lasy toko vavy no itsidiana ato anatin'ny tokantranotsika amin'ity fandarana Vatofantsika ao anatin'ny izao zoma andalina izao zoma faraka amby roapolo ny volana Aprily taona 2024 fandarana Vatofantsika faharoa ity arahantsika ity araky ny nazavaina tamin'ny hera moa tamin'ny fanokafana fandarana ny arahana tamin'ny tokony orinasa dia niato kely zany fandarana zany no ny antony maro samihafa miverina izany amin'ny izao fotoana izao manasa atsika ampanajana anaraka ity fandarana Vatofantsika ity ho atsika izay manaraka amin'ny fahitalavitra ho atsika izay manaraka amin'ny YouTube sy ny Facebook indrindra ihany koa ho an'ny manaraka ho an'ny bolaina dia tolorana ny araba omba Aprily tsoa izany akasana namana alliance namana nasetra miara-misarimbo namana totosa izao fandarana izao takany mazatra dia misy ny vahiny ao tanatin'ity fandarana ity iresaka ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeantsika amin'izao zoma andalina izao ny vahintsika nasaina araky ny tamin'ny fampahafatahana izay nalefa tamin'ny fahitalavitra teo ireny dia maître Rasamimaka Mahefalahy no vahiny fandarana Vatofantsika amin'izao ariva izao izy dia fahafantarana anazy dia juriste izy wisy moa tena fahafantarantsika anazy eto Tomasina tsy misy tsy mahalala anazy fa na izany dia mpanao politika ihany koa ny tenany anisan'ny bana izay resaka politika sy fanontaniana politika avy aty amiko apetsaka aminazy zay rehefa aveo mpikambana ny atoko tim ny tenana tsy niala tao anatin'izany atoko tim izany nandritra ny fotoana maro indrindra fa tamin'ny vanim-potoana ny tezamita reny dia saika hita teo amin'ny magrofona ny tenany isaky ny sabotsy izay fionan'ny mpikatroka ny tim tamin'ny mbola nalaza moa ny mouvance Saravalomana, mouvance Saratseraka, mouvance Saravelopera ary mouvance Sarajoel tsy ho lava resaka tsony fandeo anjay vahiny miaraba maître makasitraka nanaiky ny fanasan'ny fandarana Vatofantsika. Miaraba an'ny Romeky, miaraba an'ireo teknisianina rehetrarehetra, miaraba ihany koa ny fahitalavitra sy ny radio sy sel eto Tomasina. Miaraba ohatrany mahitanao eto meny dia mahatsiaro mahitsy ohatrotratra ny mahatsiaro an'ilay mandeha tamin'izany fotoana izany ary mahatsiaro ihany koa ohatrany mahita an'ilay mpanao gazety izao mitarehanao angamba hitan'iny tena efa lasa notomazy dia miarasoanao ihany koa mba hanaraka ny dian'indray aman-dreny reny an'ity asa lehibe izay ataonao ity mahatsiaro an'ny sodiberazy toa zao ohatrany sidivizana ihany nareo ny anapetrany ia etoko misaotra amin'izay teny firerotsio izay maître fanontaniako maître voalohany tonga dia any avetrany ny fanontaniako hoe eo amin'ny adiny ray eo aloha ny fotoanantsika ao anatin'ity fandarana Vatofantsika ity hoe ao anatin'ity taona 2024 sy ity taona ny fifidianantsika ahoana aloha ny fahitany maître n'ity taona 2024 sy ity ny fanontaniako voalohany dia hoe izy ve ny fifidianana sa tsy izy amin'ity taona ity indrindra fa ho anareo mpanao politika. Raha ohatra tsika aloha ka iresaka ny lalam-panorenana raha niresaka ihany koa ny lalàna nikasika indrindra ny fifidianana dia tsy tokony hipetraka ny fanontaniana hoe izy sa tsy izy ary raha mbola tany-tandalàny Madagasikara dia mbola fehikana tsy tokony hipetraka izay fa efa voafaritra izany na ny daty na ny fotoana izay tokony hanaovana anazy ka tsy tokony ho ady hevitra intsony hoe izy sa tsy izy fa misy ary tsy maintsy izy ary tokony ho atao zay ngamba ny tokony ao anatin'le izy maninona no lasa mieritreritra be lehibe tsika hoe izy sa tsy izy sa ahoana za mihino fa efa ty amin'ny 3 sy 4 rivotsika zao efa ty amin'ny taonjato tsy nitovy amin'ny taonjato tany antsonona tany amin'ny taona sy ny 20 ka mety tokony haneeritreritra an'izany fa asa inona moa no antony tsy hatanterahana an'ilay izy inona moa no antony tsy hanaovana an'ilay izy fa tokony isy ny fifidianana tokony ahifanaja ny olona satria ny fanaovana ny fifidianana no fanajan'ny mpitondra izay najain'ny vahoaka entina teo amin'ny fametrahana azy teo amin'ny toerana anjarany zany manaja ny vahoaka entina ny fametrahana ny rafitra rehetra izay efa nifanekena mahaseho mampiseho zany maha olon-dehibe sy mampiseho maha olona matotra azy tokony isy ny fifidianana tsy tokony isy adihevitra tsy tokony isy adihevitra hoy ianao teo maître fa adihevitra be nefa zany amin'izao
satria inona ny antony ny voalohany alohany fa fantatry 5 taona melohan'izao dia efa fantatry hoe na isy ny fifidianana amin'ny taona 2024 nanan'izay ny fitantanana ny firenena ny filoham-pirenasa amin'izao tokony efa niomana ny olana amin'izao dia mipetraka ny fanahiny be sy ny maro amin'ny hoe membre CENI membre ny ACC tsy madio ny tontolon'ny rafi-pifidianana indrindra fa ho anareo anivon'ny atoko tim zay anisan'ny lasibatsy ny alabato tamin'ireny vanim-potoana ny fifidianana filoham-pirenena ireny tamin'ny farany teo ny taona 2024 izay anisan'ny nanana reketo marina reo ny entina teny amin'nivon'ny ACC saingy nisy ny valy teny rahantsika malala azo raisina fa tsy nitombona tamin'ny reny ao anatin' zany fanahiny be sy ny maro zany amampikambana ny atoko tim anao aloha ny antaniko an'ity mieritseritra ny atoko tim anao fifidianana ary andray anjara ao anatin'ny fifidianana ny tokotany anaovana fifidianana nefa mbola tsy tena madio tsara ny vola hoentin'ny fanjakana anaovana fifidianana zay ilain'ny siny tsy mbola hita hatreto tsy resaka fa tsy ny basket fondratsika tsy mbola mirotsaka hatramin'izao ahoana ny fahitanao an'izany aiza ho aiza izany rehetra izany tena marina zahay aloha zany raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena indronsisy dia anisan'ny hoe tena mba hoe mpitariky an'izany tena ary ny aina tao anatin'izany hoe zavatra be deabe tsy milamin'izany tao anatin'le izy rehefa tonga moa reny taona 7 reny raha tsarotsika dia tsy teo amin'ny fitondrana ntsony ny timina zany tsy midika fa tsisy olo marina eto amin'ity tany sy firenena ity fa inona fa misy ny olo marina sy olona mendrika ao anatin'ilay izy ary dia mamerina kely tantara fotsiny fa nanisy nini dia nandrotsaka zay ny docteur Robinson tamin'izany fotoana zany no nanao any fifidianana teo zay mahalala zay mahafantatra fa nandresy zay ary fantatra zany manana ny procès verbal sy ny rehetrarehetra zay tao anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa indrisy fa dia efa reny moa zany ka dia ny atoko tim koa minoko fa manaja ny lalàna sy manaja ny rafitra rehetrarehetra efa zay nitapaky ny cour constitutionnel na nitapaky ny moa filakevitra momba ny fifidianana tamin'izany fotoana zany dia manaraka tsika satria isika ray aman-dreny mampiseho fahendrena eo mason'ny vahoaka ary isika zay hitondra raha pitso na dia efa mitondra raha dia tsy maintsy mampiseho amin'ny vahoaka hoe izao ny tokony hoarahana izao ny lalàna dia tsika tsy mitondra ny olona makany amin'ny tany tsy tandalàna ary ny tima tsy ao anatin'izay konta zay nandeha ny fifidianana teo tamin'ny farany teo dia ny aina tao anatin'izay ihany koa ny tena nahita hoe inavy ny zavatra fomba niady sy ny natao rehetra ina ny olana raha tamin'ilay fifidianana farany teo dia za anisan'ny resaka tamin'ray aman-dreny candidat tamin'izany fotoana zany tena mety tsika raha ohatra ka tsy mipetraka eo nalany ary samilaza zay fa manana ny tantaratasy sy ny rehetrarehetra milaza fa nanana fandresena ny tiako Madagasikara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo fa saingy misy zavatra be deabe ao madika an'ilay izy eo nilay nyresahantsika n'ilay hoe mikimaky rehetrarehetra zay natao azontsika resahany zay rehefa avy eo zay koa teneniko ihany koa hoe zahay koa zany un homme averti en vaut deux eo ihany koa ny zavatra nisy zay tena olana ngeza be teto Madagasikara anie zay isorako ny filomarika ravalomanana nanaiky hoe eny ara fa inona atao satria fantatray nefa oboro na dera Madagasikara raha tafapetraka teo ny filomarika ravalomanana fantatsika ny fisian'ireny fitaovam-piadiana be deabe efa fantatray ny fisian'ireny efa fantatra ny fisina sy ny natogavan'ireny teto Tomasa sy ny natogavan'ireny tamin'le iza ny nanafatra azy iza ny conteneur tao anatinna fantatra ny fisiny fa zao nitavatra tanjona satria ny candidat tamin'izany tena hoe tsy maintsy lanytsika kotokokoto ary efa tsy lany izy dia matahotra zay zay tsy miteny mety zay ny attention fa matahotra zay fa isy ny geria sy ny rehetrarehetra ho avy eto Madagasikara ahoana ny fomba eritreretanao hoe ny mpitondra malala sa tsy mahalala ny fisinina tanky be deabe miditreto basy be deabe miditreto fitaovam-piadiana be deabe miditreto atao inona ireo ka rehefa mipotra zany zavatra rehetrarehetra zany tena za tena miteny fahendrena no mipetraka satria
tsy tombontsoa tiako Madagasikara no an'izay fitondrana nefa iteraka indray a mety sanatria oramandrika eto amin'ny firenena na de fantatra izao ara fa maresy zay manana ny dossier zay nieritreretina hoe andao hiady reny mony valiny ary mbola azo atao nampiakarina izy azo natao ngeny hoe jerintsika hoe inona zavatra nitranga tany amin'ny taona roa arivo raha ohatra ka hoe zay no ilaina da zay ny tokony natao a fa kosa fantatra fa amono ny zaza malagasy isy ny ranondrika isy ny zavatra be lehibe a anakaiky io a fanapa-kevitran'Andriamanitra ary de toro-kevitra avy amin'Andriamanitra zay nonay de hoe io aloha Madagasikara io aloha gasy io ny tadiavinareo iny ary f'Andriamanitra tsy hanome zavatra tsy ho zakatsika fa nomena atsika nampahafantariny atsika hoe io ny tianareo nomena anareo barabasy de ndana ary ndana miara-miaina amin'ny barabasy nareo fa atao ombony tompo zay zavatra nisy tonga ny fotoana zao ankehitriny tsika eto am'izay hoe any amin'ny fifidianana vonao maître ny zavatra tiako anontania fantatrareo mialoha zany zavatra zany fa zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara raha to niziriziry hoe tsy maintsy mandresinareo ka ny teninareo hoe mba hisin'ilay filaminana eto Madagasikara de aleotsika anaikiresy naninona zany nareo nanaiky nilatsaky nandray anjara tamin'ny fifidianana faharoa manaraka an'izay ny fanontaniako hoe raha tsy manana ilay filoham-pirenena ohatra hoe la ny filoham-pirenena teo ny filoha teo aloha maraka Ravalomanana tsy manana fahefana ve izy amin'ny maha filoham-pirenena anazy ifeny filaminam-bahoaka eto Madagasikara na de nisy ary izany hoe karazana fitaovam-piadiana be dia be paritaka teto Madagasikara zany tena manana an'izany fahefana zany ianao rehefa filoham-pirenena tena azonao atao zany zavatra misy ane zao raha ijerintsika hoe inona zavatra mitranga ny Soudan azadiny fa ny jeneraly eo akaikiny jeneraly na tsy resaka amin'ilay statut antsika hoe ahoana ny natonga azy teo fa olona eo akaikiny a no nifandramatra amin'izao fotoana zao miteraka faty olona aveza reo fitaovam-piadiana sy nyretraretraretra reo efa fantatra ane ny fisiny reny Wagner efa fantatra ane ny fisiny fa ny olana tsy hoe naninona no nilatsaka ny antony aloha nina motivation le nilatsaka de zao hoe latsaka akaterena ny malagasy tamin'ny 7 zay efa niakatra tany amin'ny atao hoe niakatra ambony iza moa tsy faly iza moa tsy ndeare anamitra amin'ny fahazahoantsika ny jeu de la francophonie ny fahazahoantsika n'izany hoe eto amintsika no natao zany fivorimben'ny francophonie sy ny union africain retraretra zany a nisy zavatra nieritreretina zay nanamboarana PDB zany reto fa zao tsy mety tamin'ny olona reny zany hoe misy zavatra enjeu be da be tao anatin'ny tao zay tsy mety tamin'ny olona le ino nafatan'ny zany tsy azotsika hoditsita hoe ina nafatan'ny Anouar Kadhafi tsy azo hoditsita zany fa mifandray amin'ny tantaran'ny Madagasikara zany mifandray amin'ny tantaran'ny France zany mifandray amin'ny zavatra rehetrarehetra ary azadiny fa nanana olana angezabe sika tamin'ny 7 misy colonel zay niteny hoe nalefanay ny balantsifirinay teny amin'ny lapany avoloha ary zay moa tamin'izany fotoana zany mahatsiaro tsara mihitsy ny ainana tamin'ireny fotoana reny amin'izao fotoana zao tsika ve mbola hitondra indray any vahoaka malagasy iaina ao anatin'izany ao anatin'izao zavatra misy rehetrarehetra zao zany ny ainana tamin'ny 20 teo fantatra fa zay miaina ny hoe nilatsahana efa nilatsahana ane talohan'izay efa nilatsaka ane tsika aloha efa niomany fantatra hoe inona ny zavatra hitranga ary rehefa tena ao anatin'ilay famoahana an'ilay didim-pitsarana mihitsy no mipetraka amin'izay hoe izao ny zavatra ho avy eto ary tsy tsika reny no mialerte an'izany fa mialerte mahita an'izany zao tontolo zao io koa nge misy hevitra vate amintsika mety hoe zay tsika apetraka amin'ny tompony zavatra apetraka amin'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra fa eo ihany koa misy reo mpiray miara-mombona antoko amintsika zay mieritreritra ihany koa hoe faut faire attention mitandrema fa sao ny zavatra misy ao anatin'ilay izy de anisan'izay tsy hoe matahotra ny tsy andresy na matahotra ny tsy tondra tsy hany mihitsy ny zavatra misy fa zao hoe tena ny rano malagasy tsy mety amintsika raha tsaroantsika tamin'ny 7 reny raha nisy nireo atao hoe fanapotehana sy ny fanenjehana sy ny rehetrarehetra io moa resahana foana efa menareo ve de zany foana naverina tsy hiverina amin'izany tsony tsika rehefa avy eo fa tsara ny afantarany rehetra kosa hoe inona ny zavatra nisy teto tsara ny ampatsahivina tsara ny zavatra rehetra satria tantara zany ho an'ny ankizy teraka tamin'ny taona
ataoko hoe folo sy roa arivo am'izao fotoana zao efa mpifidy efa 13 taona kanefa ny tsy mahalala an'izany zavatra misy rehetrarehetra ny iainana an'izany maninona ny fiainany nopotika am'izao fotoana zao maninona izy nototran'izao zay ny zavatra nitsanga aloha tsy azo elany zay zavatra zay tia anarina ny Madagasikara foana mpanao politika satria zay no atao hoe politika de tonga ny tamin'ireny fotoana reny zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao ho avy ny fifidianana latsaka ny atokotiako Madagasikara zay tsy za moa zany no tokony raha zao hoe latsaka sa tsy latsaka sa ahoana sa ahoana fa ny zavatra fahitana azy aloha ketsiketsika hoe mety andrainjary latsaka zay zany na tiana na tsy tiana tsy maintsy andatsaka candidat na atokotiako Madagasikara na izy na izy ka mbola tsy nidéclaré an'izany aloha hatreto ny bureau politique de aloha tsika mbola satria zegny tsy mbola ho avy fotoana satria hiakana hita congrès zay amoka an'izay de hitatsika eo mety izy no atolotra any eo mety kakoto mety rabe no izy fa zay ny fanapahakevitry ny atoko tena tokony manapaka an'iny fanatinana sy tiana amin'ny mpanao politika de zao hoe aka fanjakana hanasovahoaka ny atoko politika anankiray izay manana vina zay no ao anatin'le izy de tsy maintsy miomana am'izay zay ary tsy maintsy misy fifidiana maître ao anatin'le izy manahirany ty taona 13 sy 10 ty raha fahenona ny teninao teo de hoe naresinareo tamin'ny taona 12 ny atoko tim fa noho ny zavatra mety iseho tsy mety amalagasy na raha mandrika ohatsy hoe miaccuse ny adversaire politique tamin'izany ianareo fa izy no anao an'izany raha toka tsy izy no eo amin'ny fitondrana lay olona ny eritreretinareo ny accuse nareo tamin'izany mieritseritra mbola anoiny mandahana satria ny filoham-pirenena ny tena hoe fampandrosoana Madagasikara tsy vita ao anatin'ny mandaha anankiray mieritseritra mbola mila mandaha faharoa zany izy ny tiako Madagasikara nefa andray anjara ny filoham-pirenena am'izao nefa ny tsy mpiarady aminy mbola manatena fa tsy maintsy azo an'ilay mandaha faharoa manahoana ny tiako Madagasikara ao anatin'izay anaiky lembenana sa tahaka ny tamin'ny andron'ny azan'io Robinson sy ny tamin'ny taona 20 sy 10 sa hoe ijoro am'izay satria raha tadiditsika tsara tamin'ity taona ty tany amin'ny volana febroary tany hoany janvier faraparany janvier tany teolomaraka Valomanina tany Tuliara de niteny izy hoe Valomanina tamin'ny taona 2002 ty ozy izy fa tsy raha Valomanana teolotsony midika zany fa misy hevitra fonosiny zany tenenina zany andray fahefana nareo ary ny teny ny filoham-panorona ny tima hoe tsy maintsy aka fahefana ary tsy maintsy velona amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'ny fifidianana ve lasanatsika misy ny velona tamin'ilay taona tamin'ny 20 sy 10 hitarika olona hidina an-dalambe ve zay anareo ihany ny teny hoe tsy mety amin'ny malagasy no misy raha mandriky voalohany aloha ny taona 13 sy 10 de taona am'izay anaovana ny fifidianana fa lava be zay fotoana zay tsy maintsy latsaka ny atoko tiako Madagasikara hoy izy ianao hoe amin'ny fotoa fomba ahoana izay ene raha ohatra ka efa nitondra vahoaka anakenetsina na ataontsika hoe nanao angeny réaction natao taminay tamin'ny sursaut hoe azo ataony reny azo atao reny vitanay reny raha iteny fotsiny tsika zao hoe andao ary fa tsy any ny folokosainany timina tsy any anao ataony timina ka hoe azo ataony hoe zay zany efa be deabe efa nisy ny hetsika hoe andao ary tsika hetsika hanongana ny fampanjakana io zay mbola hoe alao aloha amin'ny alalan'ny fifidianana mipetrahantsika eo satria tsy maro toerantsika rehefa tsy zay miany fifidianana zany zay tsy tarika ny vahoaka mihitsy zay hoe andao aloha ikorotana andao fa tena mirakasiny fa saika nisy oatra netsiketsiky zao le izy mafana foana tsy maintsy mafana io tsy maintsy manana anina anjany rehetra fa ny mitarika an'izy folo koa zadiny fa eo misy ny mpitarika endry zay mitarika any amin'ny lalana ho any amin'ny fandaminana any amin'ny lalana tokony mety ny tokony atao fa hoe inona no ataonareo zahay manomboko zao sy mbola veriko any un homme averti en vaut deux efa hitanay daholo le nifikiriny efa hitanay daholo le zavatra rehetrarehetra natao teto masina zao de ampazo tenenana ohatsy hoe be de be ny zavatra atao hoe avantage
zay nomena sy nomenanay tamin'izany fotoana zany na anaty groupe fifidianana efa hitatsika reny hitatsika mifika am'reny fomba noentinareo nananonay na fomba nangalan'ireo ataontsika hoe andeha ataontsika hoe adversaire fa za tamin'izany fifidianana ny resaka seho fokotany ny resaka karam-pifidianana ny resaka fametrahana an'ireo le membre na bureau de vote teto amin'ny tanàna Tomasina fotsiny teneny koa zany retraretraretra zany ge olana bedabeda oly resaka tsika ao anatin'la hoe na am'izao fotoana zao tsika miresaka ao anatina alotsika hoe mizatra tsy mazava any amin'ilay famenona an'le lisy pifidianana amin'le carnet sy ny retraretra iny efa arrêté ny fanarahana any amin'ny fokotany natao am'izao misy zavatra tsy de mazava any amin'ny arrondissement retraretraretra any ny arrondissement miatsosio fokotany ty feno ty avierge sy ny retraretra hita daholo reny mananareo marky zay fa zay mbola tsy miteny tazominay rony anay fa mitanay eo fa zay efa miavertir anareo fotsiny fa efa ty aminay ny situation angetra zay eritreretinareo anovana angalarabato am'ty taony ty de mitenitsika hoe aiza hoaizany seny sy ny retraretra sy ny retraretra zay koa zany matona nantona teo sy miteny hoe alefasy le fifidianana rangaha zay tsy matahotra na am'izao fotoana zao rapitso areo de aleo le izy andeha tenitsika hoe maninona ny seny vadiny any na ninona zao retraretra io Andriamanitra no mandamina ny retraretra fampijeretsika de miomana koa zay amin'ny vigilance retraretra ataovy ary de mifankahity etsika fa iveryntsika mifankahity tsika teto hoe avoakatsika eto zany izany mandresy fa zay tena samy teny aminareo fa ezaka zay mba ho any amin'ny premier tour de vitany atoko tiako Madagasikara amin'ny fomba ahoana maître satria amin'ny tsy alabato fa amin'ny vahoaka fotsiny satria mahatsiaro ny vahoaka fa raha izao fitondrany zao no ifanehatra amin'le izy ka raha mbola izao no mbola iainany vahoaka amin'ny 5 taona manaraka de mino fa tsisy vahoaka ketrina tsony eto io manso maître misy amin'ny mampanao gazety ny tena resaky ninivon'ny fiarahamonina eny tsy hitan'le vahoaka malagasy sono izy ny anteherana nandalo ny fitondrana rehetrarehetra efa miaingy am'izao ny resaky hoe coscotier misy ny miavatory zay tahitan'ny député citeny am'izao tsy mampanina miteny an'izany tety amin'ny Madagasikara izay mieritseritra ny vahoaka malagasy hoe aleo indrindra fa isika ty am'y fatsy aleo mba hoentin'ny olona avy any amin'ny sisiny indray fa 4 taona 20 taona n'olona voatany foana manahirana amin'ny resaka foko ty satria niteraka sabeny tamin'ny faraleonandro zay ho resantsika alokafaneo aloha sao de hoe horianina an'le izy za ho na manokana tsosoko aminao fa merina an'ray aman-dreny fa teto Tomasina zaza teto Tomasina na lehibe teto Tomasina ny aina efa polopolo taona ny maro za tsy miaina ao anatin'ny atao resapoko eto fantatry ny olona manao aniza no migerer an'izany resaka problemana foko zany izy aloha problemana foko marina nisy ny ray aman-dreny tamin'izany tamin'ny fotoana telo amby 70 sy ny retraretra nylay nalefa tany naty masina nalefa nyparitaka fa am'izao fotoana zao tsika tsy antsony ny resaka fa resaka pariparianiny zany ary ny zavatra olona manao an'izany amiko de matetika le olona tsy de manana fandesen-dahatra hoentina eo anatrehan'ny vahoaka raha hitondra afa-tsy ny hoe andao resahana foko zany eny omemy tamin'ny androny galeny zany zavatra zany napetraka misy ny namana miresaka hoe efa tamin'ny andro dadamany eny misy an'zasy am'izao fotoana zao hoe mbola misy resaka aradama sa resaka inona ny resaka fokotsika resaka foko zany tsy tokony zany tsony ny resaka am'izao fotoana zao fa za zao mahatsiaro nisy fotoana za moa tamin'ny fotoana ny président ny conseil régional amin'ny faritra tsinarana tamin'izany fotoana zany nisy fotoana niaonana niarahana tamin'ny fikambanan'ny teraka Tomasina zay natao tany Antananarivo niaraka tamin'ny tokola Sila tamin'izany fotoana zany de niaraka teo zay mianaka de rehefa tonga ao anatin'le fivoriana de resaka Betsimisaraka resaka avy any zay avy any Ambatondrazaka zay Sianaka zay Betsimisaraka zay zany no resaka teo de zany nametaka mihitsy hoe raha izany le izy voaka
fa tsy zany ny resaka fa zanaky Tomasina no resaka eto. Zanaky ny faritanin'ny Tomasina no resaka eto. Za faritanin'ny Tomasina. Fa za tsy betsy misaraka. Fa za manaja ny betsy misaraka. De resaka zany zao raha resaka tsika de andeo resaka Tamatavien, andeo tsy resaka Tananarivien, mandeha manko izana manko za resaka am'izay hita am'izay angamba am'izay fotoana zay hoe inona hoa le resaka hoe foko. Averiko fa ny olona miresaka an'izany foko zany de le olona tsy mahazaka lay toerana tia nipetrahana raha tsy ilazaina fa zay zanakianina zay nitekako zao nitekako zao. Ka ny resaka foko zany de fampizarazarana atsika zany aloha voalohany indrindra. Ary faharoa zany foko zany ane raha ny foko no resahana miala tsiny miala folo fa tsy de miexista loatra zany raha eto tanànan'ny Tomasina no resahana. Efa cosmopolita ny eto. Rekaky Madagasikara ny zanako zao manambady olona avy any tsy moa tsy namana. De ny zafikerinay inona no resahanao? Misy sa inona? Ary resaka zay foko zay. Amiko zany resaka foko zany tsy malagasy ny olona miteny zany fa ny frantsay izay nanjanaka atsika no mbola miresaka an'iny. Ka mbola te hanjanaka sy anao zagazagony. Inona moa ny olana amiko zao zany milamina tsara eto Tomasina. Milamina zaka mandeha makano feno arivo. Aza, mbola misy fotoana ngamba aloha hoe resaka tsy fantatro maza na any amin'le toerana hoe tsy avitrahana sy ny rehetrarehetra fa iny tsy mbola miresaka an'iny fa hoe eto Tomasina afaka miresaka daholy, afaka manasoan'ny Tomasina, afaka mampandeha ny Tomasina na avy aiza, na avy aiza, na avy aiza. Fantatro anao zao fa ianao olona avy any Mazoga. Inona ny olana? Maninao zany tsy mahazo eto? Misy olona avy any Ataolany aby fantatro tsara mihitsy, milamina be izy eto. Ka tsy zany no resahana ao anatin'le izy. Aroka zany. Resaka tsika mety nao le resaka hoe avy any atsimo, avy any avaratra sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra, mety fomba fiteny zany. Fa raha te handroso tsika de andeo tsika resaka hoe malagasy ny resahana. Raha te hametraka faky tsika, andeo tsika resaka hoe Tamatavien zao. Miresaka zay mety somary tonga de tsabaka kely izy amaraparantsika ny resaka hoe ny atokotiko Madagasikara mialohan'ny idirana anatiny hoe raharam-pirenena sy ny hoe Filipina miaka isan-karazany nisy ninkabariny Vepanina fandraisirany député Joseline iny teo masomy folo-pirenena izy teo masomy vaoaka amin'ny sambava izy ny tenany iny hoe tsy tokony ho adaladalain'ny olona avy any atsimo isika vaoaka ny avaratra fantaniko tsy any amin'izy ny kabary fa fantaniko hoe naninona ny folo-pirenena tsy nanao réaction hoe tsy mihitsy zany fa nangina no compli silence. Za ndray miteny aminy normal izy raha tsy miteny. Zao le izy reny fomba fitenin'le député Joseline de fomba fitenin'ny olona any avaratra. Réaction n'olona any avaratra reny fa ny olona milalao an'le izy hoe resaka adipoko. Non. Na ahoana ianao rehefa makany avaratra ianao de manana an'ireny any. Rehefa tonga any atsimo ianao de manana an'izay koa fomba firesany an'izay koa izy. Rehefa makao vorontany ianao de mety manana fomba firesany. Fa tsy midika zany fa hoe tiako foko na tiako foko. Za aloha zany mahita fa tena miala tsiny de firesaka ena fa resaka fitiavana ataontsika hoe fitiavan-tena kely na fitiavana ny aminy na resaka appartenance no resahan'le député fa tsy filazana tsisy ny teny atandroy tao na ny teny hoe atanosy tao na atesaka tao ka tsy milanetsika ka inona ny resahana an'izy foko. Amiko le olona miresaka an'izay no tena te anao adipoko eto Madagasikara, te hanakorotana amin'ny Madagasikara. Mety miteny ohatra hoe za zao miresaka hoe misy olona mikorotana aneo amin'ny tanàna Antanamboto izy miteny hoe ianao raha mise mijanona ianao fa ianao Antanamboasinky ny Antanamboasinky resahana fa tsy aty Antanamboto eo. De manivaiva olona avy Antanamboasinky avy amin'izay fotoana izay. Fa raha miteny hoe ianao raha mise tsisy idiranareo antesaka eto. Resaka ibetsy misaraka eto. Amin'izay fotoana izay hafa kosa le izy. Ka le izy le fitariana le izy makany tsy hoe pour an'le vice-président l'Assemblée nationale fa za kosa tena contre amin'le olona zay mitarika sy manohatra an'le resaka hoe adipoko. Ka le olona zay miaina ao anatin'izay sy ilalao an'izay no pomeko tsiny satria reny olona reny mihitsy ny tena ratsy saina amiko fonao. Mamariparana ny resaky ny atokotino atsika mialohan'ny idirotsika ny raharam-pirenena satria telopolo nisy teo ny resantsika mikasika ny toko Madagasikara. Fantanin'ny olona mainty de zao eny ny fiarahamonina eny era Madagasikara
mety tsara toerana ihany ianao ny amaly anazy satria fahalalako anao dia isany mba mifampiresaka matetika amin'izany filoha teo aloha mahakaravalomana an'izany ary anisan'ny olona atopisana ihany koa fantan'ny olona dia hoe manaova zamody miady ve ny filoha rajoelina sy ny filoha valomanana sa tena miady filoha valomanana tsy miady aman'olona zay aloha apetraka tsy miady aman'olona ny filoha valomanana ary tsy miady amin'ny filoha rajoelina fa kosa manana ny principany a dia amma antoko politika azy sy ny fitahinana antoko politika mbola tsy dia tena naheno sika aloha zay nge zavatra mihitsy tsy tena mbola tena naheno sika mba avereno amiko fa tsy fantatra ifonako ka misy an'izay ny attaquer directement na personnellement andrajoelona ny filomarika raha valomanana fa contraire an'izay no zavatra misy sy ny zavatra rehetrarehetra mbola tsy tena an'izay ny hoe miady ve samody miady laveriko foana hoe misy ny atao hoe atake fitenenana foana ohatsy hoe resaka hoe mpanonga-panjakana miverimberina matetika foana zany anatin'ny efa sendra mandray mahazo senja ny filomarika raha valomana isany atake le zany izy moa nitarika ny olona ataka zany a ny mpanonga-panjakana no resahana zay mpanonga-panjakana mieritreritra ny fandraika an'izay zavatra zay no resahana fa za zany koa mbola tsy tena nahita loatra hoe tena ny vize azadino a fa na ny fiainany marika raha valomanana na ny ankohonany zany angy mbola misy ny reportage hitatsika be dehibe ao anatin'izany rehefa ohatra ka ilay manana an'izany tsika ny atao hoe attaque personnelle tamin'izany fotoana zany a fa tsy mbola nanao attaque directe tamin'ny président rajoelina izy andeha atao hoe mety misy ny problème entre samby zareo fa tena natao hoe homme d'état dia tena mandanjalanja ny vavateneniny mety misy qualité anao anankiray a mety miteny mahery qualité anao anankiray a mety miteny mety masosotra fa anjaranao no mitondra an'izany hoe tsy mety ty a dia anjaranao no récupérer an'izay zavatra rehetrarehetrarehetra zany fa zany a tsy tazomina hoe lavitra be amin'izao fotoana zao a filazana foa hoe les deux personnes foana no olana eto Madagasikara za tena mahita fa tena ifonako a resaka fitaizana resaka fanahy io resaka ny ainana io dia ny zavatra misy tsy voatery hitovy ny olona anankiroa tsy voatery anana fomba fijery mitovy ny olona anankiroa a na ataontsika hoe samy homme d'état ary tsy voatery samy hitovy keo fomba fahaizana mitondra sy mitantana firenena ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany dia misy olona anankiroa zay hoe atranga hoe ity zao a ity zao anatin'izy anjarany olona no mijery izany mety izany tsy mety fa ny manjary lasa ohatrany hoe sanatria anao procès ho an'ny filomarika raha valomanana sy ny filoha rajoelina ve za zany tsy de te hiditra loatra amin'izay fa aleo ho an'ny vahoaka amin'ny fifidianana le mety hoe procès hoe izany marina izany diso izany mety izany tsy mety a fa ny fitenenako fotsiny hoe za tena samy laza aminao fa olona mivavaka amin'ny filomarika raha valomanana ary ny ankohonany zany dia tena tsy teny hoe izy mety manana izy fa tena za resy lahatra amin'ny ankohonany io a oui même dia zao foana raha te hatoky olona anankiray ianao atao hoe olon-dehibe no resaka an'izany tamiko ary tena leko zany raha te hatoky olona anankiray ianao midira ao atokantranony fantaro ny fiainana jereo ange ny ankohonany izay ny zava-dehibe indrindra manahoana ny ankohonany manahoana ny fianakaviany dia amin'izao fotoana izay anao dia mametra azy hoe atokoisako anao fampinamiko vola amin'izay anao romeny tsy raha zany fa tsy say anao zay le izy manahoana ny passé dia samy mijery an'izany no rehetrarehetra samy malala an'izany fa averiko foana hoe ny filomarika raha valomanana manana tena mitoky amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra toana ary enga neka izany ary marataka amin'ny tompontsika mba hoe eo akaiky ny foana zany mikasika ny atoko tima fa mety iverina resaka mikasika hoe filomarika raha valomanana ihany tsika mihetsiketsika daholo ny mpanao politika amin'izao maître miezaka mitety amin'ny Madagasikara mamora vahoaka atao indray mijery dia hoe fa propagande angatsika zao oviana ny datim-pifidianana ohatrany any amin'ny 9 novembre any ny fahalalana ny datim-pifidianana ny 1er octobre 20 décembre ny 2e octobre fa raha ny zava-misy amin'izao eto Madagasikara dia ohatrany hoe fa anatin'ny ambiance électorale mihitsy ntsika
inona ny dikan'izany miazakazaka sady ve ampanao politika sao de tsy ary sy lahatra mivoaka ao anatin'ilay ray volana apetraky ny lalàna anaovana fampielezan-kevitra fanjakana raha teo manao fitetezam-paritra miaraka amin'ny loko volomboasary. Resaka pré-campagne angamba no resantsika. Pré-campagne zany tsy voafaritra hoe atraiza ka atraiza no atao pré-campagne. Io mantsy zany eo amin'ilay fifidianana io misy processus io. Zany hoe atreto ny pré-campagne de atreto ny après-campagne de atreto ny campagne misy hoe jour rahanao anatiny. Inona no fepetra tokony ho atao ao anatiny ity inona ny fepetra tokony atao ao anatiny ity. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao zany tsy mbola misy milaza eto fa ho candidat ekakoto na ho candidat rabe. Dikan'izay tsika tsy mbola miresaka pré-campagne ao anatin'ilay izy fa zao mananjo kosa ny rehetra mananjo ny antoko politika afaka mikarakara sy mampafantatra inona ny vinany, mikarakara andreo olona mpiaradia aminy, manomana inona ny zavatra hitsanga raha-pitso, manomana ny efa fifidianana. Vao lany ny filoham-pirenena tafapetraka eo de manomboka amin'in'izay iny zany efa manomboka amin'ny processus campagne. Zany hoe efa taona talohan'izay efa afaka nanao an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ary mahalalaka io omeny lalàna an'izay na iza manana zo ianao zay le liberté d'expression zay efa fantatsinareo amin'ny fomba manana koa ny aloha liberté de se manifester, manana zokony la iteny zavatra rehetrarehetra tsy mety, manana zo izy anambarany zay aminy fa za hoe tapitra atreo amin'ny hoe mety ho fanotonana ny zoan'ny hafa nga ny zo zay le tokony ananao nefa azony atao daholo zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mitranga manao tenue orange sy ny rehetrarehetra raha ohatra ka any TGV na ny RD manao an'ilay izy zoany zany ary tsy anjaran'izan'iza rehefa manao menamena sy kravaty mena ny atokotiko Madagasikara, manao mangamanga ny HVM, manao maintso Sara José, manao zoany zany za koa manao an'ity akanjoko ty de zoako koa ty ozy izy ianao androany manao le kravaty menamena zoako ny manao sy ny zoako ny tsy manao fa azo atao daholo zany rehetrarehetrarehetra zany. Ny olana fotsiny de zao hoe alao anao tsy anotoina ny mety ho fahafahan'ny hafa ny fahafahana zay omenanao. Ka eo indrindra manko maître misy an'ity note fanambarana navoakan'ny ministère ny ady tany ty angatana amin'ny narisetra mandefa anazy kely eo voatotonony hoe liberté d'expression fahafahana mivezivezy sy ny fahafahana mandehandeha tahaka ny nisy teny Manjakandriana hoaina sambaina ny filotelo maraka valomanina voasakana nefa rehefa ny hafa tsy voasakana hoe misy fatahoana ny atoko timma de namaro moa ireo ambasady rehetrarehetra teto Madagasikara misy 6 izy ireo hoe mampatsiava Madagasikara tamin'ny 71 nanao ratification ny resaka fahalalahana tena sy manao hevitra sy ny resaka droit de l'homme de namaly zay ny mpitondra tenin'ny gouvernement taplain'iny zavatra iny tamin'ny alalan'ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina hoe tsy lay famorina olona tsy azo atao fa lay fidinana andalambe fa rehefa mijery ny zava-misy am'izao tsika de betsaka ny olona midina andalambe ary anisan'ny manome ohatra ny fitondram-panjakana la izy manko nambaran'ny mpitondra tenin'ny gouvernement tao anatin'izay maître hoe ny filoham-pirenena de tsy voasakana zany satria amin'ny maha-filoham-pirenena anazy fa le izy nefa tsy hita be ihany hoe aiza le hoe asana filoham-pirenena fa mifangaro vola daholo misy ny miaraka amin'ny atoko rehetrarehetra, misy ny boa politika ny atoko TGV miara mijoro azy eo zay no manahirana hoe rehefa iza de mahazo de rehefa iza tsy mahazo. Ok mikasika an'izay le ataontsika hoe ino mozy teo zany le hoe fahazahoana se manifester ngamba le izy io ny lalàna misy ny lalàna mipetraka zay fa sy mbola verikainy aloha hoe soanao no miaina mivory ao anatin'ny firenena eto amin'eto. Ny terme matsy hitondrana an'ilay izy de le hoe fidinana andalambe. Fidinana andalambe eo zany tsy fantako le ty gasy am'izay hoe zay ve midika fa fanotoinana ny zoan'ny hafa. Ny filazana tamin'ireny fotoana ireny hoe tsy tokony andeha anao manifestation ianao
eny an-kianja na eny amin'ny toerana malalaka fa tsy maintsy ao amin'ny trano mihidy trano mitafo de eny azakazaka misy de atao amin'ny kianja mitafo mihitsy zany zay zao manao an'ilay izy atao amin'ny kianja mitafo zay misy fantatra koa natao hoe inona natao hoe droit de propriété na tokony fantatra koa zany zay inona lay lieu public zay tokony fampahazavany zany hoe aiza le lieu public amin'ny maha lieu public zay toerana azahoan'ny rehetra tonga eo azahoan'ny rehetra miteny raha ohatra ka manao manifestation anao amin'ny andron'ny fifidianana de milaza fotsiny ianao zany hoe mampafantatra nga chef district fa andeha zahay ivory arenan'ny reny eto ke zany zao de averiko ndray hoe na iren'le mpivavaky reny ary raha iny le fila zany any am-piangonana ihany nareo no mahazo mamory olona fa tsy azonareo ntsony no manao évangélisation eny atseny tsy azonareo ntsony no manao évangélisation iry amin'ny ankalamanjana ka eo zany apetraka tsara hoe inona le andalambe de inona le ankalamanjana de inona le any an-trano fa tsy mipetraka io fa rehefa olona tsy mety aminao de considérena fa andalambe le izy na any an-trano de zao za eny ao anatina propriété privée rimemy tsy voatery lalàna zany tsy voatery angataka autorisation any amin'ny préfet fa raha anao didipotra ianao de miresaka amin'ny fokotany ianao de mandoro ve vola zay dina ao anatin'ny fokotany hoe mitabatabaka ka raha ao anatin'ny propriété privée za zao tamin'ny 2011 nanao zay tao amin'ny kianjan'ny magro tsisy miaramila tonga atao nanakorotana anay na indeha mandeha ary mivory zay alabisy ny sabotsy alahady tao amin'ny magro tateo amin'ny agro teto fa miresaka am'ireo zay zay miresaka am'ireo mpitandro filaminana ndray hoe zalahy raha hoavinareo andraso ivelany sao de misy manao gafy eto fa raha hiditrinareo aty aminay tsy zoanareo zany azadiny fa ny lalàna de mametsaka hoe iza no manao violation de domicile reny natao tany vato reny reny natao tany vato reny miarami gendarme no manakatona vavadin'olona teny tosy reny tena zoany tiako Madagasikara sy ny tompony mitory anren'olona reny fa tsy azo atao reny tsy azonao atao no mitsofoka ao anaty tokotan'olona de manao mivoay ianao na manana inonao fa tsika mantsy zany zao tsy fantatra hoe atraiza le tena fahefana omena zay alako tsy ny miresaka moa namana ny lehibe ny gendarme eto Madagasikara de miteny fotoana hoe jerefo tsara ny miaramila anao jerefo koa le miaramila zay mamme baiko fa za tsy mino fa tsy avany amin'ny katalanina no mamme baiko hoe midiry lisany ao anatin'ny tokotanin'ny député de avoay ny olona de rehefa avy eo rehefa miresaka avany de ina no resahanao satria ny olana de zao hoe rehefa hitondray zany le député hoe za nge ivory atao tranoko de tongonareo de mitazomonareo ny vavadinay de tsy navelanareo niditra ny olona de mibananareo ny filomarokaravaromana tsy hiditra de iza no olombelona indray ary iverenana itenenana hoe tsy ara-dalàna nataonybeto be da be zavatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara tena be de nany ataony za moa ndray tesitra le namako zay nitenaka lesany nge fa tsy mpitandro filaminana tsona lesany fa mpanakorotana filaminana ny tena ilaanalisany ary tokony hovaina le anarina ary tsy tokony antsoany antsony zay za manao antso avy mihitsy hoe alohatsika tsy resaka am'le mpitandro ny filaminana fa tsy mpitandro ny filaminana kosa reny olona sasany reny elako tsiny fa mpanakorotana filaminana reny olona milaminy zao nipetraka eo zay mahazo autorisation ao amin'ny magro hipetraka andeo de tonga de bananao zao tokotaninay tsy mahazo miditra anao tena filaminana ve zany tandronao zany fa tsy filaminana zany ny zavatra misy am'izao fotoana mandeha de mandeha ny fotoanatsika mety eo amin'ny roapolo minitra lasaka eo ny ananatsika sisa de farany ty fandarany ty betsaka zavatra tiana horesana fehezantsika fihezina mikakaiky ny vaoaka malagasy am'izao ny vidim-piainana saika miakatra isan'andro ny vidinentana eny an-tsena ny fitondram-panjakana tsy mahita vahaolana ho an'ny tokom-panohatsy nefa hoe manana n'ilay vahaolana anisany amin'ny mety tenin'ny telomaraka valomanina foana zany eva amin'ny fidinana zay ataony hoe manana vahaolana ho avy dada fa mahandrasa kely tsisy manana vahaolana ny
antoko ty mamarina hoe anivon'ny fanoeranareo fa tsy manana an'ilay fahefana anaovana an'ilay izy maninona ny somena an'ilay mpitondra raha ohatra tsy mahita lalaka le ilay mpitondra hitantanana n'izao fahasaherana mba aoka amin'izao. Ono aby mena impiry zahay ny tsy nanolotra raha ataontsika ohatra fotsiny raha miaino ny fitondrana ny vahaolana resahana nge akoatran'ny hoe vina mpiaramonina na ny hoe vision an'ilay antoko zay kosa aloha mbola tsy any aloha ny resaka hoe iny ara omenana hoe le vision nefa efa fantatrainy nge fa zay fa mamanana an'le izy fa hoe reny resaka rehetra zay nyresahana rehetra reny na ataontsika hoe miresaka miara-manonja fotsiny tsika azadiny fa toro lalana ireny ho an'ny fitondram-panjakana izy nareo maninona ny tsy hoe tena tsy mijanona mame andreniny antoko-panohatra zao ny ary mety hoe ohatrany hoe système mety hoe mitsikera ve le izy kanefa raha ohatra ka hainao no mandray an'le tsikera manovan'le izy ho zavatra soa de hitanao zany misy tsy mety ao tena torohevitra reny toro lalany reny hitondranao an'le izy le izy na inona atoro sy resahana de manana ny hevitra ny olona manana ny tia nitondrana azy ny olona ka nahanora azy zahay kanefa le olona tsy miaina tena nanao ny tamin'ny fotoana rehetrarehetrarehetrarehetra vo nanomboka tanitsika tamina fotoana mbola tapitra ny fempotoanany député de efa nomena fotsiny ohatra ny hoe nomena fahalalahana ny filohan'ny repoblika amoaka lalàna mikasika ny amoaka lalàna zany amina alalan'ny voie d'ordonnance sarotsika PDB ny zavatra azony atao PDB ny zavatra azony ataony tamin'izany fotoana zany fa tany amin'ny lafiny ninona nataony lalana anankiaizany mitondrany an'le izy resaka nyreny tamin'ny fotoanan'ny pandémie sy ny rehetrarehetra reny tsika tena tsy nijanona ny teniny toko-panohatra fa marina hoe mety hoe tsikera le izy fa noraisinao am'izay tsikera zay fa saika nandraisana azy fo zao de hoe tsy fitiavana tsy tiako mainty fanoratra botolo sy ny rehetrarehetra fotsiny fa rehefa ataonao ne le zavatra inona moa no resany tsy manana takina ny vavany te azo atao hoe tapena tsika ny vavan'ireo fa manginy reo fa ataontsika milay ty tanàny ty vitatsika tsaky ty Madagasikara ty mandroso ty mifalo ny vahoaka mijanona eo amin'ny 3000 francs ny kilo en karoty milamina mahazo mokatra karoty be ny atsika be am'izao fotoana zao fa 40 000 lasa ohatrany tsy fantatra tsiny hoe fananinina de fotiny opposition ve zay inona tena mahatonga la hoe fikarany vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra isan'andro eo zany misy fahaizan-tantana ataon'ny fitondrana eo aloha zany anankiray tena zavatra angiza be le zao mila le flux économique zany tokony mila miparitaka ny olona rehetra tokony hanambola sahaza azy avy za tsy miteny hoe anao planche na biena ohatrohatran'izay fa ny olona tokony hanana hoe anana fidiram-bola de afaka miaina amin'ny zavatra rehetrarehetra io de io zany manomboka miparitaka io maka ohatra anankiray fotsiny ohatra faran'izay kely ty misy ny fotodrafitrasa zay anana ny fanjakana ny vola anaovana fotodrafitrasa anankiray de iny le fotodrafitrasa iny rehefa ataonao kitranotrano le izy de olona anakirosy telo ihany no orinasa mampiasa an'le izy ny orinasa anankiray manana piasa ataontsika hoe zato de orinasa anankiray manana piasa hoe zato io asa io mbola azo zarazaraina be deabe io vitana asa anankiray io mety hoe orinasa folo nampiasaina amin'io miaraka manao an'io fa inona ny olana napetraka amin'ty le orinasa anankiray ty le izy io orinasa anankiray io zany manana fianakaviana zato ny velominy ao de reo fianakaviana zato reo ihany no manambola atao écolage manambola hividananana manambola hividanana vary manambola andehanana busy sy ny rehetrarehetra ao anatin'io ihany zany le izy fa raha ny zarainao io marché io ainao no zara azy namorona marché hafa ianao de ataontsika hoe roapolo fotsiny lay ataontsika hoe orinasa au lieu de roa de tadio fa orinasa roapolo io samy manana olona zato de olona firy zany no mivelona de olona firy zany hoe no afaka mividy anana olona firy zany no afaka mandeha mitaingina bus olona firy zany no afaka mividy vary olona firy zany no afaka mividy mena olona firy no afaka mividy télé olona firy
zany hoe zay zany toko hoe tsotra kely zay a tsotra kely zay ny antony io zany hoe tsy fahaiza mitantana ve fa maninona le izy ny olona manao ny orinasa manao ny fitady manara-penitra de olona anankiray sy roa ihany fa maninona izy io ka ohatra ka no opérateur rehetrarehetra Madagasikara asaivy manao stady mara-penitra io fa volam-panjakana io de misy olona zany ataontsika maka ohatra hoe manao stady anankiray a any Benenitra fa azadino raha olona ny Benenitra no manao azy a farafaratsy misy fianakaviana 100 any Benenitra mba mandray na 1 million d'ariary aby ary ao anatin'ny 5 volana de mba miaina reo olona reo fa tsy olona avy aty Antananarivo noentinao anamboatra n'le any Benenitra de mitondra olona avy any Antsirabe manao any Benenitra de reo ihany zany ataoko hoe tsotra kely zany tsotra zay ngamba mety davana hoe aiza lay zoanay aty amin'ny sisiny sy ny rehetrarehetra fa zay le mety fahaizana mitantana sy fahaizana mifampijery sy fahaizana tokony eo anankiray a ny zavatra hitako de zao hoe capacité de négociation zany amiko mialatsiny fa tena ambany ny antony de zao hoe misy vola be dehibe ao des milliards de dollars zay tsy ananatsika ny capacité d'absorption an'le izy zay efa azosika vola io ny divatsika vola io a fa ny mamoaka azy sy ny mandany azy tsy mahay an'izay tsika nefa andreo a afaka manao zany nanao projet anankiray tsika hoe andaotsika projet anankiray hoentina man'ny famille ny atsimo de ozy izy ny banque mondiale hoe iny ary ohatra ny teneniko a iny ary a 100 millions de dollars hoentinareo ampiasaina any fa io vola io tompoko tsy haitsika ny mamoaka an'io tsy haitsika ny nandany an'io de naverin'ny banque mondiale fotsiny hoe tsy laninareo izy na navoaka le izy fa tsy tany am'le lalana tokony alehany malehany ao anatin'izay besaka ny zavatra tiana anteneninao mety fa eo amin'ny 10 minitra eo de farany ty fotoana ity raha ny tontolo politika misy eto Madagasikara raha tsy resaka sy tamin'ity herinandro ity miady hatrany ny mpitondra tsy vo tamin'ity taona ity fa le hita reny na tamin'ny Covid reny nisy ny ministra Iamady nandefa taratasy tany amin'ny OMS sy ny tany peta be ny karazana ady hatrany misy ny ministra Rambahiny resaka guerre-ny Ukraine sy Russie peta be misy ny voaka daholo ny karazana hoe ady hatrany misy ny député Brunel zao ny misy ny cité ny fanifarany teo tamin'ity herinandro ty fitokanana ny tamin'ny talata teo tamin'ny fitokanana ny trano premier ministre Alain Avony teo eny Amboditsiry de lasony hoe ho alefatsika vetivety ty vidéo ty angatatsika amin'ny namana teknisiana de vetsika miresaka zany irenao no fa zay tsy naheno zay tsy naheno fecha um frisoroca, já vou já ganhar uma da ministra. Tá pulando. Tsisy hoe inona koa nefa nisy mpikambana vitsivitsy tao amin'ny freedom zay tsy raha matoa ministra matoa ny manao filoham-pirenena te mifatsy anaovanao ronzo ko ronjanga eny nampandany andratuelle fa tsy menamena amin'ny freedom reka kory ary aty amin'ny tanàna ko aty aloha zava fa député élu teto ako ary ny team maderesiko teto tao anatin'ny district enina ny TGV nandresy ny team premier arrondissement resy taky ny team deuxième ntaky ny team troisième ntaky ny team sixième ntaky ny team fa teto amin'ny cinquième ny team député ny orange ka io a tsy mety zany hoe anatrika cérémonie eto a mpikambanao amin'ny TGV de misy mpikambakambana sasany tao amin'ny staffny ramatoa ministre sy tao amin'ny freedom ny teny hoe natona mihitsy hoe makasara de alomba tsy manao orange samy manana ny akanjony ary TGV maro anisa no nanoana amin'ny filoham-pirenena karaha tsy nitsy ny fomboasara tsy lany filohandratuelle ary tsy latsa ministre ramatoa lalatina freedom tsy freedom neny tokony gotrany ny andratuelle ka na fitokanana basary manao orange foana zay hitanareo atyka ohatra zay fotsiny le anina teo hoe sakatsakana ny ale olo zany zany tokony tsy atsohito tao au contraire iny le vidéo maître aona fahitanao an'iny io mbola verina aminao aby
Iatrano fitondrany hoe tsy hoe olona freedom olona io fiainana io fitaizana io tamin'ny taona 2010 tsika raha tsaronao dia nisy sous-officier nanome baiko ny général sy niavinao ty takatasy ty verina miakatra any ambony ianao dozy le général ataoviny ataonareo fa za ivoaka tsy mivoaka eo ianao adjudant général bokotra anankitelo zany no zarina telo inona moa ny olana amitsika nieritreretina am'izany hoe misy député anankiray manivaiva ministre ahoana moa ny tsasay zany ingeny fiainana ataoko hoe mialatsiny zavatra nitaizany io zay zao lay olona nitondra aloha zay nitazany sy ny fiainany hoe meme za tsy mialatsiny fa misy olona ny eto milaza fa mpitondra ny firenena malagasy nefa ny zanany ny ankohonany tsy miteny gasy ao an-trano PDB zany teny an'izay misy ranga zay lakotsiny amin'ny miteny foana milaza mahay be ministre taloha ny teneniko an'izay na ny ankohonany ka tsy maniteny gasy ary tsisy miresaka teny gasy izy de nationalité français daholo izy de zao koa moa misy filoha anakiraiky ho avy koa zany zao mbola ny zanany ko mety tsy fantatry no mahay miteny gasy nefa ianao iteny any hoe ahoana fotom-pisainana malagasy ny fifankatiava ahoana tsy fomba malagasy reny tsy gasy reny mety hoe tsy vitovipijery ve fa tsy reny nony nampianariny ray aman-dreny atsika ka zay mbola veriko hoe olona manao ahoana no mety afaka eritreretina tokony hoe hitondra tokony hoe ho ray aman-dreny de rehefa tonga aminao le toeran'io de tokony mipetraka anao hoe ty za ray aman-dreny mahay manaja tena mahay manaja vatana mandamina sy mafantatra zavatra tenenina sy ny rehetrarehetra mandanjalanja ataontsika avadibadipito ny lela vao miteny ny fotom-pisainana sy ny fahendrena malagasy rehetrarehetra ao aminao ve aloha fa raha atao anatin'izay ny fahendrena malagasy tsy nanao an'ireny toetrareny satria tsika tokony malalamena tre tokony malalamena tra zanaka fotsiny miresaky maître teo fotom-pisainana malagasy tamin'ity andro zoma faraika amby-roapolo ny volana aprily ty natao andro fiasana fa andrasakarama misy ny firenena zao le silamo io moa zany tsika nefa misy ny tombaovao malagasy atsito tsy mety akatao fanjakany hoe ovina ny daty iraisana korotanytsika samy malagasy hoe samy manina ny mety ny ankalazana ny tombaovao malagasy so de afaka valinao anatin'ny minitra eo zay maître oui za zao sura fa raha ohatra ka mbola kelikely io ny anniversaire amin'ny président mety ho andro fiasana raha kelikely afaka azavainao ve zany le izy io zany misy hoe jour férié universel aloha zay efa misy zay za tsy contre an'ireo anina fa tsy haiko za makany frantsa aloha tsy mahita an'izany hoe fetiny ramadany de tsy miasa any makany amerika tsy mahita an'izany na makany afrique du sud zany no mba mety hoe hitako aloha sy ny rehetrarehetra raha tsy mahita tsy fantako niny any Iran na ny any nanina hoe misy any de hoe tsy maintsy any Iran zany ny paka koa any tsy maintsy manaja ny paka de zay le izy fa io ataontsika hoe ty aloha universel mety misy any kely hoe andro tsy fiasana ao anatin'le izy fa rehefa ohatra ka hoe tsy maintsy hoe izay de tokony apetraka tsara hoe inavy apetraka ao anatin'ny lalana fa tsy décret isaky ny mandeha no anaovanao andro tsy fiasana za zany mialatsiny fa fomba fijeriko zao de zao za mahita hoe rehefa tonga ny pentecôte sy ny paka sokatra daholy no an'ny zay tsy kristianina de terenao ve ny mpampiasa kristianina koa fa vita ny idy be de tsy asa koa mpiara-miasa ao aminy mifazadiny fa misy koa zany ngeny fa napahan-kevitra anti économique afaka atao ny manao ny fetiny ny rehetrany ohatra nanaovantsika ny alamady be za mbola tsy miteny hoe satria rehefa tonga am'izay matsiny izy lasa misy an'zao hoe fa maninona no rehefa ty no tsy atao fety misy anakiroa zao nen'ny rasy diso nen'ny silamo satria ve tsika inona satria ve tsika resaky zao zany azo resana hoe laika ve le firenena sa tsy laika zany retraretrarehetra zany ao anatiny fa iza no influence satria inona ao anatin'izay tsy miadevitra am'lay mety hoe fanapaha-kevitra satria zareo no mitondra za koa tsy midika koa hoe zay no mitondra de ho contrene koa io tsy hany le resaka fa tokony apetraka mazava le izy hoe inona no antony
satria nahoana maninona ny ataontsika hoe ny tomba vao malagasy tsy atao anotsofesana misy be deabe misy zavatra tokony hojerena ao anatin'le fanapahan-kevitra ao anatiny donc ny anotsofesana zany tokony hojerena akaiko io satria misy tena resaka ekonomia tsy mampandroso nilay hoe tsy miasa talata farany maître fantany farany mialohan'ny amaranana fandalantsika zay tsy lasa de lasa ny fotoana eto tomasintsika amampona gazety ny tena koa dia agnisan'ny tena anaovako fanadihadiana matetika foana ty olana ray eto tomasiny tia de niresaka ny olona mifanana tany zay mety sy mbola mitarika fifandonana eny anivon'ny fiarahamonina indrindra fa anatin'ny district tomasina faharoa ambalamanasy sy belambo iny amin'ny mavaty tany anao ndray eto ny anontaniako anao inona ny tena fototra goavana mahatonga ny olona mifanana tany eto tomasiny io anakoa ngamba ny sako voalohany resaka ray politika resaka ray fitantanana anaty tsy fahampiny ny fahalalana zay ngamba ny tena izy ary fahatelo ao anatin'le izy de hoe fanararotana tena ngamba aloha miresaka politika io ange zany ny zavatra misy aloha anatin'le politika zay tsy tokony zany hitondrantsika olona resaka populisme ao anatin'le izy misy miresaka tany de rehefa ohatrany hoe zany mpitarika antoko de taritiko le olona iakaparehan'ity de zany ao an'io satria za ao anaty fitondrana de reny olona reny zany ao anatin'izay za zao ohatra miresaka anao mavaty tany ana za tena misy didipitsarana ny voaka de mitonga avy any autorité administrative na autorité any amin'ny ino moa ty any amin'ny parlementaire sy miretrarehetra de tonga de miteny sy manao aminay mandidy anao azao maître satria za vao fidim-bahoaka satria za natolony satria za zao atranonao exécution io zavatanao zany olona manao ahoana ny olona manao an'izany mianatra viaiza ny voaka viaiza manana diplôma inona sa inona no sa manao an'izany didi-pitsarana izy nahazo an'ilay autorité kely vao fidim-bahoaka nandraindray assistant parlementaire ny tonga milaza aminay sy mandidy anay fa anazy ny anina an'ilay izy de misy lay fifandonana satria tsika tsy manaja ary manao tsy mitsina le fahefampitsarana zay zany aloha anankiray le politika io ny politika am'izao fotoana zao de mbola politika lay tonga am'le problème anay hoe tsy azo pomena manomboko zao zany tsy azo ekena tsony ny fanatanterahana didi-pitsarana ny fanaovana réquisition de tsy ekena intsony le izy zany hoe ny didi-pitsarana zany mibafoenao tsy ho tanterahana resaka politika zany ny baika avay zany satria ny filoham-pirenena nisy fotoana nilaza hoe za de tsy ekeko ny fandroahana olona eto amin'ny tany repoblika malagasy ny filoham-pirenena rehefa miteny iny le mandeha de lalàna iny lalàna ve zany mataon'ny filoham-pirenena de olapesaka hoe filoham-pirenena maninona manao an'izany micontre an'le lalàna zay tokony misy sy mitarika ny olona ho any amin'ny fahalovana ianao anie ny tompony andraikitra voalohany ao anatin'ny syndicat ampitsary kanefa le mpitsara mamoaka didy no bafoenao ao anatin'le zavatra ao anatin'le zany zany toko hoe de politika aloha tena problème faharoa eo amin'le hoe andeha ataoko hoe tsy fahalalana misy zavatra tokony atao be deabe ny fampafantarana ny olona ny hoe ahoana ny lalàna momba ny resaka tany fotsiny satria zao ane misy atokony olona be deabe zay tonga avy any de mitondra olona de misy taninao eo de tonga de ataony parceleny 15x15 be dabe de rehefa tonga eo am'izay izy de hoe manao taratasy laza hoe nanao fanajariana ny tany de angataka ny taninao io izy na mety tany mpanjakana na tany efa niainanao tao anatiny zay zavatra zay zany lay olona zay tompon'le tany zay nampiasan'le tany tsy malala inona ny zoroko tokony ataoko inona ny régularisation ataoko tamin'ity tany ny babanay sy ny dadilahanay taloha ty le olona tonga eo hoentin'ny olona fotsiny am'izay toetra zay de tonga mandovola mandany vola de lasa miakaparehan'le tanyn'olona de misy le ady ary presque le ady rehetra de zay neto mila zany atao mafimafy le communication fataran'ny olona raha mipetraka ao amin'ny tany anankiray ianao ataovy zay azahoanao karatany rehefa azonao karatany ataovy zay régularisenao an'io mba azahoanao titre rehefa azonao titre io tsy tokony isy ikitikitiky an'io
fa ny mampalahelo koa efa azonao le titaka de tonga avany ry beaty do rehetrarehetra de alain'day le titaka anao a de oentiny am'lay hoe ianao nga ava ty sa ianao nga iza fa ianao tsy manana zoany ty zay le faharoa ary ny fahatelo de zao hoe fanararotana tena fanararotana satria mijaly le vahoaka mampalahelo le olona eo le fanararotana am'eo satria raha mijery an'le tany teto Toamasina ianao a misy groupena olona mihitsy a izay manao a ady eo ambony latabatra mahay an'le izy a de tonga de miakapare an'le tany zay misy olona amin'ny tamatavitra rehetrarehetrarehetra iny jerena ty domaniala inona ny ao a mety misy kiborin'olona eo mety misy iny eo fa ny aminy fotsiny zao farito alay vo amy GPS de farito toko mipreparana an'le izy andao ary afadio amin'ny anarako vita amin'ny anarany io a laloviny am'izay fitsarana satria fitsarana rehefa titre aminao izy de eken'ny fitsarana de tonga avany am'izay rohana daholo le olo zany zany anisan'ny olana anankiray ao anatin'lay hoe fanararotana mety ho fahaizana na eo ihany ko le olona tena atao hoe tsetsina tsy hitan'izay ho atao ao anatin'lay izy fotsiny a de ararotiny le olona reo a arak'izay zavatra misy eo a na omena sakafo kely na ofon'izay mazava zay maître misy fotoana moa mbola tena hoe anasainanao mihitsy ny resaka manokana mihitsy ny mikasika an'izay adytany zay fa ho amin'ny tean'io ty aloha de zay no vita masaka maître le koa mihitsy lasaka eo anao satria fa lasa de lasa ny fotoanatsika miezatsika zay zavatra tianao ambaraka tsy voalaza angamba sorabetsaka ny sisel aloha ataoko hoe mamintona nga hoe inona ny ambara raha ohatra ka nyresaka tsika teo a miresaka politika tsika sy nyresaka fifidianana angamba sy nyle hoe de resaka kely an'lay famarinana an'le anytany a le resaka fifidianana aloha mbola veriko any aloha andeha le fifidianana tel qu'il est io le eo fa samy mitandrina rehefa ohatra ka tsisy fanaraka tsaratsara nefa apetraky tsika eo ambony latabatra io a miaraka amin'ny isorana ny ray aman-dreny FFKM andao aloha andiniky tsika inona ny tokony atao a inona ny minimum nisy ray aman-dreny zay tao anatin'ny radio ravavy alina ny resaka mombany hoe ity ozy izy misy hevitra anankiray a zay mba azahoantsika aloha tsy manana susi de hoe any amin'ny CRMV huissier no mandray an'le dossier rehetrarehetra huissier no manao procès verbal any fandraisana ny dossier rehetrarehetra tonga avy any de huissier no mitransmettre an'iny makany amin'ny CENI efa zavatra efa minimum le zany za miteny hoe maminarana ivady tany a vitanay zany a raha ilain'ny firenena vonona za ivady tany eraky Madagasikara hanao an'izany handray anjara an'izany rehetrarehetra zany satria zay tsy mitanila hoe sady tsy atsy zay tsy atsy tsy ho an'le candidat zay ary na ary fa kosa manao ny asanay satria zay nametrahananay ohatra ohatra zany zay ka andaotsika raha ho azo atao ny fampiresaka atao ny fandaminana an'le izy a vita ao anatin'ny ray andro zany anatin'ny roa andro zany tsy miandry an'le hoe tsy ajanona ny processus na hoe andao asina tetezamita indray na andao ahemitra kely izy zany tsy antsony tapitra amin'ny fotoanatsika maître akasana namana teknisiana rehetrarehetra namana zay nanatotosan'izay fandaran'zao makasitraka anao maître betsaka ny zavatra tianao tenena fa voafetra ny fotoanatsika mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray maître makasitraka aza dinona manaraka ny famerenana ny fandaratsika